أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Rinamana pin indro fa efa ampamaranana ny volana Ramadan sahady atsika ankehitriny, volana izay feno fahasavana ary koa feno hatsarana, volana izay nisokafany ireo varavaran'ny paradisa ary nigadrany ireo varavaran'ny motro, voafatotra tao anatiny ireo devoly ary koa ireo shaitan. Volana izay nandidiany tompo Allahu Jalla wa'ala amintsika rehetra ny fifehezam-bava mandritra ny ireo atoandro ny volana Ramadan, fifehezam-bava izay azoana famelan-keloka ary koa azoana ny paradisa ny tompo Allahu Jalla wa'ala, fifehezam-bava izay nazahoana tombony teo amin'ny fiainana malona ny fahasalamana, fandindram-potoana ary ihany koa ny taiza ny rehetra tao anatin'ny toetra tsara, malona fifandraisana miaraka tamin'ny Allah. Hita fa feno avokoa ireo toerana izay nagnatanterana ny salah ary samy niezaka na dia teo anatin'ny amena ara-pahasalamana nanompo tompo Allahu Jalla wa'ala, ary nagnano ireo karazana as-sadaqa ary namoaka ireo fananana ary koa ireo karazana asa tsara maro samihafa. Hita fa ny rehetra dia tena niegny tanteraka tagnatiny izany tombony, izany asavana ary izany hatsarana. Indro fa andeha sahady ny volana Ramadan, ka mampatsiaro etoana ny mba ametrahany tsirairay finiavana tsara ao anatin'ny foana, ny mba anohizany izao dia izay nizorany zao aoriany ity volana Ramadan. Ka na dia lasa aza ny Ramadan ife atrany izy amin'ireo karazana fifehezana izay tsy obligatoire, ary na dia lasa aza ny Ramadan iaro tanteraka izy ireo sala anankidimy izay nodidina Allah ary itsangana amin'ny izay vita amin'ny ireo karazana sala sunna. Na dia fa lasa aza ny Ramadan tsy tsatra amoaka az-zaka, amoaka as-sadaqa ary amoaka ny eo ampelatagnana amin'ny lalana tsara izay napetraka ny Allahu Jalla wa'ala agnampy ireo sahirana ary ifampitsinjo eo amin'ny fiainana. Na dia lasa aza ny Ramadan atapondoa atrany ny ray aman-dreny ka ajaina ary kolokoloina ary valavalaina ary ampihana, ireo fianakaviana dia itiavina ary ihany koa ampina ary uvalavalaina, ary ny mpiarabelona dia ampina ary koa itiavina ary ifanampihana. Na dia lasa aza ny volana Ramadan fa iataka ireo karazana zavatra voarara amin'ny ireo teny ary ihany koa amin'ny ireo fihetsika, amin'ny ireo karazana zavatra rehetra izay voarara, ary iezaka amin'ny ity farany ity mba agnano ny tsara rehetra izay mety vita amin'ny fanompoana Allah, satria ny asa eo ampamaranana no hijerevana ary itsarana ianao. Ka na dia teo aza ny leskarala, na dia teo aza ny tsy metimety, dia tokony tsy anakivy tena ianao fa mbola agnatin'ny Ramadany atsika ary tsy agnaritoky ianao amin'ny indrafony Allah, fa Allah dia tena be indrafo tokoa. Ka mivereny amin'ny Allah ary mitodia amin'ny Allah ary mibeba amin'ny Allah, fa ny tsara indrindra ny tokony amaragnana asa dia ny fifonana eo anatrehan'ny tompo Allahu Jalla wa'ala, ary ny anehoanao mba izao farany zao dia mba tena asa tsara tanteraka no ifaragnany ity volana Ramadany ity. Tadio fa
amni alin faran amni itivula nga Ramadan Allahu jalla wa ala manyefa ni pifei vava amni fifeza na izena ton araka nambaran pamnan fani ulla ni asa rifa vitan asa de izmandain karaman kamyeza atana mfaran mba andain karama tsara indinda arfan meza na tsara indinda avemni Allah arpam ari tsaruvian kuwa fapamna sallallahu alaihi wasallam nten amin tawrian tenin Jibril alaihi salam manawe ari tsaruvian kuwa fatena luza arfatiantka arfa mezana wanulla ize tatan vulga Ramadan aristinas familan kelka kanula virina Allah pamnan sallallahu alaihi wasallam niteni amin kasamia ralarana bav bamamaranga itivulga Ramadan amni tsara indinda mbasambi usambata itu antan ari ani ankuwata nirita أسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضى وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت.